Manatra ny arabandray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takarivan'ny asabody sy ity manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ny zavantranga teny Bemasandro teny tao anatin'ny fampahafantarana ny Hebrao mandrafitra ny antoko HVM dia isany hoentina amintsika zany amin'ity takariva ity ny lafim-baovao mahakasika ny fiakaran'ny vidin'ny solika ary ny sehatra sosialy samihafa tsy adino ihany koa no mitondra izany amintsika amin'ity takariva ity nisy ny etsika izay nokarakaray ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara na ny HVM teny Bemasandro tosy teny androany etsika natao ampahafantarana ireo birao politika vonjomaika an'izany antoko izany ho anavaradrano no tanterahana tamin'ity andro androany ity toy izao ny akon'izay. Ny fametrahana ny HVM manerana ny Madagasikara dia mandeha miandalana. Pekadiny hoentina ny fametrahana ireo birao politika vonjomaika isaky ny distrika sy isa-paritra. Misy ny efa tafajoro, misy ny eo ampananganana azy, miandro ny fampahafantarana azy amin'ny fomba ofisialy. Amin'izao fotoana izao dia efa misy sady zany izay hitantsika androany misy sady ireo le distrika izay efa manana birao HVM vonjomaika efa tonga dia efa manao ny asa ary izao olona hitantsika rehetrarehetra izao dia efa olona efa ao anatin'ny HVM nareo. Tsy olona tsony zany hoe mbola manontany hevitra na maka information fa tena efa olona efa tonga dia efa ao anatin'ny HVM efa tena miasa zany ny dia ary ireo olona ireo tsy hoe Atsimondrano Ray Manontolo fa mbola Atsimondrano zone 4 fotsiny ireo. Ny bureau-ny zone 4 no napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany raha ny fanamariana izay noety ny délégué-ny antoko HVM eto Atsimondrano. Araky ny teny filamatry ny HVM hoe mifanome tanana ho an'ny fampandrosoana dia nisy ihany koa ny fanomezan-tanana natao an'ny mponina tety an-toerana. Nisy ihany koa ny fionana tamin'ireo mpikatrika HVM teny an-toerana hijerena izay fiaraha-miasa sy fanomezan-tanana araky ny teny filamatry ny HVM hoe mifanome tanana ho an'ny fampandrosoana. Ka ny androany aloha zany dia nieritreritra ny HVM hoe tsara mba nanome vary ho an'ireo olona ireo izay ino moa tsy hanikavoaka vonomanitra fanomezana moa zany mitondrana azy dia nametrapetraka ihany koa zany ny fomba fiasa miaraka amin'ny vahoaka eto Atsimondrano ny amin'ny fomba fampidirana rano eny an-tanimbary izay nanahirana ny mponina tety satria ny mponina ty dia mpamboly ny betsaka. Tsy ho ela moa dia isy ny etsika didipoitra fao be karakarain'ny HVM eto Atsimondrano.